Vanaya di menada itu dia anao fanambarana iombonana nefa mialohan zay dia mitondra ny fialantsiny avy amin'ny président Mapara Andry Nirina Rajoelina izay nandefa ny ramatoa Zanamasoa Christine isolotenanty satria araka ny fantatrareo nareo namana mpanao gazety manatrika eto moa namoaka androany misy devoir à la maison nasaina nataony dia mbola tsy vita le trano zao dia miezaka mafy izy mamitazony satria voady nandray rapitso ka dia nametraka ny fialatsiny amintsika tsikaika avy amin'ny teny frantsay ty fanambarany ty fa ho adikako amin'ny teny malagasy dia ho vakiko ihany amin'ny teny frantsay eo anoloha ny fivoarany raharaha politika eto amin'ny firenena eo indrindrandrindra eo amin'ny sorisoana amin'ny fiavana pirenena sy amin'ny fanoloana no prime ministre taorina ny alany prime ministre Paul Roger dia izay mpianjara mpanao politika manaraka reto izay nandray anjara tamin'ny fifidianana ivoahana tamin'ny Kristy tamin'ny 2024 dia manamafy ny fandalinay ny sotoavina demokratika sy republikanina izay isa ny matimatesanay hatramin'izay izay no antony nahatongavanay tamin'ny 2020 volana janoary 2024 tamin'ny fianianana nataony ny filoham-pirenena voalohany republika fahaefatra ka no amafisiny ny arrêt numéro 10 tamin'ny 17 janvier 2014 ary izay ihany koa mbola nahatongavanay teny amin'ny fivorina teny avoloa tamin'ny 9 janoary 2024 satria izay dia manaiky fa ilaina ny fifidianana ary fifidianana demokratika no nametraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena ary toy izany ihany koa ny nametrahana ny antenimieram-pirenena araka ny didim-pitondrana numéro 11 CES tamin'ny 6 febroary 2024 izay isan'ny fototra ara-dalàna voalaza ao anatin'ny lalam-panorena ny republika fahaefatra sy ireo lalàna rehetra mifanaraka amin'izany koa ny Mapara izay nahazo seza 720 ny VPM MMM nahazo seza 520 ny parti havana RD manana député 10 ny parti vert asy Madagascar manana député 10 ny parti araksika
manana député enina izay miisa député valopolo no mandrafitra majorité parlementaire. Face à l'évolution du contexte politique actuel, notamment la poursuite du processus de réconciliation nationale et surtout l'imminence de la nomination d'un nouveau Premier ministre, à la suite de la démission de M. le Premier ministre Koul Roger, dont nous prenons acte d'une part, en tant qu'acteurs politiques ayant participé à les élections de sortie de crise en 2013 d'autre part, nous tenons à réaffirmer notre attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines pour lesquelles nous nous sommes toujours battus. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous nous sommes rendus à Mahamasp le 25 janvier 2014 à l'occasion de l'investiture du premier président de la 4e République, consacré par l'arrêt numéro 10 du 17 janvier 2014 et au Palais d'État d'Yaoundé le 9 janvier 2015, car nous reconnaissons que des élections démocratiques ont eu lieu à Madagascar et qu'un nouveau régime a été porté au pouvoir et une nouvelle Assemblée nationale a été mise en place, suivant l'arrêt numéro 11 CES du 6 février 2014, et ce dans un cadre légal bien défini, au premier rang desquels se trouve la Constitution de la 4e République et ses textes subséquents. Le groupement politique MAPAR, ayant obtenu 49 sièges réunis au sein de l'alliance politique composée du groupe VPM-MMM, 15 députés, du parti AVANRD, 5 députés, du parti VRAC Madagascar, 5 députés, de l'organisation politique NERAXI, 6 députés, totalisant 80 députés, représente la majorité parlementaire. L'article 54 de la Constitution, selon lesquels le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale, il nous revient le droit et le privilège de présenter le Premier ministre. En conséquence, l'alliance que nous représentons ici, constituant le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale, au sens de la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution, présentera un Premier ministre commun issu des accords entre les parties adhérentes, et ce dans un esprit de dialogue avec le président de la République. De tout ce qui précède, nous exhortons le président de la République à suivre la voie constitutionnelle dans la nomination du Premier ministre afin de ne pas faire perdurer la crise. C'est le seul moyen d'assurer la stabilité politique à Madagascar et surtout d'emprunter enfin le chemin du développement que tout le peuple malgache espère. Surtout, manana nizaga ny groupe parlementaire, manana ny fomba fiasan'ny antoko tsirairay avy ary fantatrareo ary zay tena mafisaka azy tamin'ilay arrêt teo nitondra an'ilay arrêt zay eo atsika namana-panao gazety sy atsika mpiaraka ao anatin'ny antoko tsirairay avy fa raha ny fahafantarako azy ao anatin'ity arrêt ny CES ty tsy nahita tato mihitsy hoe nisy olona lany tamin'ny Mapar 1, Mapar 2, Mapar 3 na VPM na Mahamasp. Na VPM, MMM 1 na 2. Meko an'ireto namako reto ny mikroko. Efa nifanaraka anaran'olona ve nareo zay nanao fanarana araka ny voalazana tao na apport politique vita sonia ny lehibe an'antoko tsirairay avy ny anaran'ny olona dia fanlazaina tao anatin'ny communiqué iny fa ho ataonay ao anaty fanankalozan-kevitra amin'Andriamatoa voalohan'ny Repoblika ary nametraka fangataham-peonana taminy izahay voalohan'antoko reo ao anatin'izay zay fahatsapahanay an'izany hoe fitondrana ny filaminana sy fampiavana eto amin'ny fireneny zany tsisy indromoromo eto amin'ny fireneny tsy mety aminay ny fanomezana anaran'olona eran'ny gazety satria mba olona malagasy manana maizy azy amin'ny tana mamonina ihany izy ireny ary ny asana Premier ministre zany tsy offre d'emploi akory
fa fandraisana ndraikitra eo amin'ny firenena ka tokony amena mihaja sy vonahitra sahazany zany zay olona ho safidiana hipetraka amin'izany toerana zany